Tokolasy tompovavy dia miaraba atsika isa tokantrano manaraka ity fandarina miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Mata ity ho an'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo izany. Miarabanao izay manaraka mivatana izany ihany koa amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube ary mazava ho azy moa zany ho atsika izay manaraka ny famerenana ny fandarana dia miaraba atsika isa tokantrano any amin'ny birao, any amin'ny toeram-piasana marobe samihafa any izay ahafahantsika mandray ny fandarina zany. Ny fiasana moa zany mazava ho azy misy mety any an-tanimbary, misy any amin'ny toeram-pivarotana, mety misy any amin'ny botika, mety misy ihany koa any amina magasin samihafa any izay manao ny fomba ahazoana ny fahinona ny fandarana, mety misy ihany koa eny amin'ny lalana samihafa eny ohatry ny rotovi-razaka izay manao ny asany dia maka seza de manaraka izany amin'ny telefônina mampiasa ny écouteur dia arabaina daholo sika rehetra zany, ry Mino Elso Razana, ry iza moa tsy Erso Petsana ohatran'izay le anarany, ry Jean-Jacques Ramanantsoa lavitra any marobe ianareo izay manaraka ny fandarana dia anaovako kopakopa-tanana zay manaraka n'ity fandarana ity zany na eto na any ampitan-dranomasina. De kokoa anareo ao ampangabe ao satria namerina ny antso ohatrareo hoe enay le kokoa faniry eo ampahany ampangabe sy mahereza sy fiadanana de kokoa ianareo torak' izany ihany koa ny any Mahabo sy any Anjanadoria any anaovana kokoa ianareo zany sy any amin'ny commune Varatsena indrindra tsy adiny ao Ambohimanjaka zany sy Merimandroso ary commune Ambanivohitra Ambato, kokoa daholo ianareo rehetrarehetra ireny. Maro ny zavatra ho resahantsika moa fa tonga de androsony vaovao aloha zany tsika satria raha ny fantatra zany dia araky ny vaovao izay miely any dia nisy fanasaziana ny mbola rajona indray zany izay nahazony roa taona raha ny vaovao izay voaraintsika amin'ny fizaram-baovao maro samihafa. Mbola rajona azy efa hoe tokony nahavita ny saziny tamin'ity volana febroary ity kanefa dia voaroroy tamina raharaha hafa indray izy. Inona moa le raharaha hafa izay nahavoaroroy azy de hoe fikasana hivoaka ny fonja na de efa nanamarina ny maharadalàna reo antotan-taratasy sy ny antom-pivoahany aza ny mpisolovava azy sy ny vadiny, nadikan'izy ireo ho famotehana n'Andriamatombola Rajona ny fanetsehana na ny famoronana antotan-taratasy fiampangana hafa azy indray ary dia nisy mihitsy aza moa ny taratasy ny soratany aminy hoe ifonako raha ohatra ka misy hevitra tsy nitovizana feveverina fefamba ampy izay 5 taona izay nanasaziana azy izay. Eny amin'ny politika sy ny fitantanany raharam-panjakana sy ny fahefana tsisy ny mandrakizay mihitsiny ary tsisy mbola nahavita an'izany mandrakizay zany raha olombelona. Andriamanitra tompon'ny famoronana ihany mahavita amin'ny mandrakizay fa raha olombelona dia voafetra ny andro iainany ary ndraindray raha amin'ny fotoana tsy ampozina olona matanjaka be ny hitanao fa mitambosotra ho azy eny zay le hoe tsy afaka mampiatra am'izay hoe tena ho amin'ny hery sy tanjaka ka hoe ahafahana manalava ny fotoana na mividy ny aina izay le mahatsara ny hoe tsara kokoa ny mifankatia sy mamondrona firaisan-kina ka amin'ny fomba fanaovana politika ny hoe manao valifaty politika na mikendry ny hafa ho potika dia tsy mety zany amin'ny fomba fanaovana politika satria ny politika de hevitra ny fampizarana ary fahefana no ahafahana manatanteraka ny hevitra reny ho tonga tetikasa sy programme na hoe projet sy programme zany. Fa am'izao endri-javatra misy izao zany ka tonga hatramin'ny hoe fanampotehana fiainan'ny olona famoronana antotan-taratasin'olona ao anatina zavatra manahirina tahaka izao na de hoe roa taona raha mivoaresaka de efa mafy zay eo anatrehan'ilay hoe fandaozana vady aman-janaka, fandaozana an'le asa aman-draharaha ary tsy fahafahana mivoaka fa manefa sazy arak'izay hoe fomba hitiavan'ireo olona zay manefinefy an'izany fanenjehana izany any ambadika rehetrarehetra any. De maka heritsika
an'Andriamatombola Rajonas ny fianakaviany maka hery ihany koa tsika ho an'ny fianakaviany reo vovonja politika rehetra ry Lola Rasomaharo, Malama, Maherylanto Manandafy ny tiako tenenina amin'izany, ry Stanley Ramarivelo, ry Bianirina Marcelin, iza koa moa zany tokony ankahirizina ao anatin'izany maromaro zay voatondro zany fa nanana olana ara-politika zany de akahirizantsika azy ireo namana zay any am-pontsy taky zany Zokobe, Henri Laurent Rajason na Roly Mercia zany akahirizantsika daholo reny rehetrarehetra reny satria fatatsika ny fiaretana ny anatin'izany fonja izany, fatatsika ihany koa ny zavatra iainana am'izao trangan-javatra izao ka tsy isika akory no hoe hanao famendry fendrona na salam'izany hoe ndeha koa tsika hanome lesona fa fantatry ny rehetra ny tokony atao rehefa tonga anatin'izay fahefana, fa rehefa miala amin'io fahefana io anie de tena sarotra mihitsiny satria isy mpitondra vaovao indray ho avy eo de le nataonao tamin'ny hafa indray no ataon'ny olona anao, de isy anatsokafona indray ny atotataratasynao, de isy fanenjehana amin'ny fomba hafa indray, de mety hitsoka indray lasa exilé politika rehefa tsy ao anatin'izay hoe fitantarana firenena zay, akoatran'izay ihany koa mety hisy indray fanidina andreo compte rehetrarehetra anao sy mipiara-miasa aminao na eto toerana na any am'izay toerana hitsoahanao any, na mety misy ary ho tonga am'izay mety hoe ny taranaka sy ny manodidina anao rehetrarehetra no kendren'ny hafa raha ohatra ka matanjaka le esprit revanchard eo am'le fomba fanaovana politika. Zay mahatonga antsika miteny hoe tena aza entina am'izany le fomba fanaovana politika fa lasa mirefarefa amin'ny tany mihoatra am'le le tena hoe art, le tena hoe tena science mihitsiny le fomba fanaovana politika raha ohatra ka valifaty sy le hoe fanapara-pahefana zany no misy, de zay ny antony mahatonga antsika miteny an'izany adevitra rehetra zany. Resahako eny zay eny andalan'ny adevitra rehetrarehetra eny fa misaotra anareo aloha zany zay nandefa ny afatra marobe taty aminay etona aloha zany aloha tonga de ho atsoko aloha zany te fivoriany ity satria misy afatra tonga ty amintsika zany zay afatra moa zany avy amina mpikatroka ny Antokotiko Madagasikara eny amin'ny commune eny de zareo vao Ambohimalaza zany no mandefa afatra ty amintsika ny fifampiarabana zay anasana ny mpikatroka atima rehetra ao Ambohimalaza zany amin'ny sabotsy faharoa amin'ny volana marsa ho avy izao, de amin'ny telo ora izany zay hatrehan'ny distima mazava hoazy zay fifampiarabana zay, de ny toerana ao amin'ny Monsieur Bary eny Ambalavato, lalana makeny amin'ny fiangonana Kanana vaovao zany, de izay zany no afatra avy any amin'ny Comtim Ambohimalaza fifampiarabana tratry ny taona amin'ny sabotsy izao zay ao amin'ny Monsieur Bary ny anaovana azy eny Ambalavato zany. Ny any Parafara vola koa Mora Rankroman miaraka amin'ny député Rabekijana sy ny distima anao fifampiarabana tratry ny taona goavambe mihitsiny, de manasa ny rehetra zany hamonjy izany fotoana any Mora Rankroma izany. Iezaka ihany ny mahazo ny député Solofer Rabekijana raha azoko izy de ampidiriko amin'ny antso Antariby satria mety misy ihany koa fanampim-baovao sy fanazavana avy aminy zay tsara ho fatatsika amin'ny fandarana raha azoko iaho amin'ny antso Antariby fa ny antso aza teo dia tsy mbola afaka mifandray aminy zany satria mety manao tournée any ambanivohitra ny député Rabekijana, fa rehefa azoiko izy zany de apitaiko amintsika zay vaovao zay fa efa miomanareo amin'ny sabotsy izao zany ho an'ny any Parafaravolo, tahaka izay ihany koa zany firaisankina anatin'le Madagasikara ho amin'ny malagasy amin'ny sabotsy io ihany koa anatanteraka fiaonana zany eny amboribory tamin'ny fahaefatra eny eny QG Belair marimarina kokoa zany dia ho tanteritsika eto ihany ny fanampim-baovao zany ho an'ny firaisankina Madagasikara ho an'ny malagasy iresaka momba an'io famondronana hery hiatrika fifidianana lisitra firaisankina io misy tsika rehefa avy eo fa any rindrina kely ihany fa mbola hiadevitra zavatra trafa aloha itsika zany satria misy adevitra goavambe nanomboka tamin'ny omaly vakomaly marimarina kokoa zay nofoazy ny mahasovoa ny volony Europiana eto Madagasikara raha matoa Isabelle Delattre frantsay moa izy io zany, de
resantsika mihitsiny zany satria maro be ny zavatra tianambara ary au courant amina trangan-javatra misy any ambadika any ny Union Européenne ary misy niveau d'information ihany koa mihodina maro be any ambadika any de ho resantsika zay rehefa aveo fa efa eto akaiky eto aloha zany tonton Mota Rakoto Andrina Motason alléluia miraba tonton Mota miraba faniry de miraba ireo rehetra manaraka izao fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Mada izao miaraba ireo mpanao tsy lazaina mpikirakira ny aitao ao ambadika ao miaraba ireo manaraka ny fandarana na ny eto an-toerana na any ampitan-dranomasina dia tafahoana somatsara eto indraitsika sy menakavika dia misaotra ny tompony amin'izany inona moa nytitsika ho resana voalohany tonton Mota fa tamin'ny herintsika ny resaka n'le rapport amin'ny banque mondiale de mba nieritreritra zany tsika hoe mba ho tontony kely aloha ny resaka mpiara-miasa mpiara-miombona antoka Madagasikara fa saika ifantoko tsika amin'le resaka fanazava-kevitra momba n'ilay listra firaisankina saika ifantoko tsika momba n'ilay zava-misy amin'ny akabeany momba ny fiodina ara-toekarena nivoaka tamin'ilay rapport ny banque mondiale iny kanefa moa zany tsy mamelatsika hipetraka indray ny zava-misy taoriana ny fanazava-kevitra ny entin'i Isabelle Delattre zay masovoa ny vondrona Europeanina miasa sy monina eto Madagasikara de tsy hoe nisy feno vao fa nisy adevitra niainga zany hoe misy débat zay niainga indray zany taoriana ny faneho-kevitra Isabelle Delattre telo ny azy ny zavatra nlesahany voalohany de ny resaka fond d'entretien routier zany zay moa ny tena mahazatra ny malagasy fa fond routier izy taty aoriana ny amin'ny hoe tena tsy ampy ny fikojakojana ny lalana any ka 5 taona ny mba hanananareo lalana eto Madagasikara raha tokony 10 taona izany de frustré zay mihitsy ny resahany Delattre azy zany hoe kivy ketraka ary tsy de tena mazotsony zahay hamatsy vola ho anareo satria ianareo ara hozy Delattre tsy mahay mikojakoja lalana zay ray faharoa de nambarany amina resaka flux financier illicite zany hoe misy fivoaham-bola tsy fatapatatra zany eto Madagasikara ka io fivoaham-bola io de betsaka lavitra zany le famoaham-bola eto Madagasikara ny olay vola investissement zay harotsaky ny partenaire any Madagasikara zany hoe misy vola maro be miparitaka mihodina eto Madagasikara ary betsaka no mivoaka asokatsaina zany fa devise akoatry ny ariary fa devise ny tena betsaka mivoaka zany mihoatra n'lay investissement zay azotsika any andreo partenaire de sorena skivy le partenaire lasa voadona ao anatin'izany resaka administration resaka balance commerciale ary fatatsika fa ny aide budgétaire de amin'ny alalan'ireo partenaire zay miara miombona antoka Madagasikara moa partenaire zany no manodina ny kitapom-bola mpanjakana io vola io zay sorata amin'ny ministère ny vola hakatoavy ny conseil des ministres zay tonga projet de loi momba ny loi de finance zany iny de sora-bola soratany iny hoe reto ny tokony ho recette douanière reto ny tokony ho dépense am'ty taonty de reto daholo ny fomba fitsinjarana ny vola io mandritry ny 4 trimestre de ohatran'izao ny taux de régulation de tahataky izao no fomba ahafahana manefa an'le trosa anatiny sy trosa ivelany misy dette intérieure misy dette extérieure zany de lasa misavoritaka am'izay ny fitantanana n'le vola mpanjakana zay sora-bola ho ihany soratana anatin'le loi de finance fa rehefa aveo le fanjakana mitady an'le vola manao ny recouvrement rehetrarehetra de hita eo izy tratra satsatratra fa io zany menimenina vonina Europeanina ny amin'ny hoe betsaka ny famoaham-bola am'le flux amina financier illicite zay ataon'le fitondram-panjakana fa ny investissement avy any ivelany indray no lasa kely roa zay fatelo dia ny endriky ny tontolo mpifidianana eto Madagasikara eny manohy an'le dialogue moa zany ny vondrony Europeanina de rehefa mandritra an'ireny dialogue reny izy mijery ny tableau de bord mety économique de mijery ihany koa izy ny situation politique
amina resaka stabilité ho an'ny eto Madagasikara de reny rehetrarehetra reny abordena na resahana ao anatin'ilay dialogue fa mahazatra de fanaovana an'izay dialogue zay matetika eo amin'ny État malagasy sy ny vonona Europeanina de teny amin'ny lapam-panjakany avy loha fa nisy fotoana aloha izy tamin'ny andron'Andriamatora Rajoelinarimampianina tamin'ny filoham-pirenena dia nandeha nakany amin'ny faritra misy hoe dialogue politika natao tany Mahajanga natao tany Edego sy ny sisa ilaina le dialogue satria ny partenaire amin'ny alalan'ny vondrona Europeanina zay firenena mivondrona ao anatin'le vondrona Europeanina no miaraka miaino le État malagasy amin'ny fomba hanaovana tatitra am'ireo famatsim-bola azon'ny fitondram-panjakana sy hoe fomba nandaniana sy fomba ahafahana zany mitatana n'ilay vola na ihany koa fanampiana ara-pitaovana zany azo avy any amin'ny vondrona Europeanina de eo ny vondrona Europeanina no miteny hoe tsara positif le résultat na hoe satisfait faly izahay fa raha ity aloha zany jerevana raha le fanambarany Isabelle Delattre zany tena ho tantara be zany le dialogue sy lay mety ho fahafahan'ny vonona Europeanina hanampy a Madagasikara eny tokoa satria betsaka am'ireo fotodrafitrasa sy ireo asa samihafa eny na de hoe famatsiana amin'ny alalan'ny fitaovana famatsiana amin'ny alalan'ireo formation dia avy any vonona Europeanina de misy famesam-bola marobe ary tsy maintsy eno ny vondrona Europeanina ny famatsim-bola avy any amin'ireo firenena zay mivondrona anatin'ny vonona Europeanina zany ihany koa mbola influence politique ananan'le vonona Europeanina zany ka matoa zany nresahan'i Isabelle Delattre tampoka teo nisy an'iny conférence de presse iny dia en connaissance de cause ireo olona misy zavatra mihodana zany any ambadika rehetrarehetra any ary mitady angejany resaka robinet zany no entintsika atao anatin'ity fandaran'ity tonton Mota minao fa naheno an'iny fanazava-kevitra ny entin'i Isabelle Delattre iny ianao na eny tokoa ny tenanay ary talohan'iny moa de nisy an'le présentation nataon'ny Banque mondiale tatitra momba ny fivoarana na fiemorana ny toe-karena malagasy nanomboka hatrany amin'ny 2012 hatraty amin'ny 2022-23 zay angamba no resahako voalohany faniry fa rehefa namaky an'le izy jery an'le atotanisa iny moa zany efa mahazatra satria ny ainanao tsapanao hoe tsy nandroso mihitsy ty firenena ty fa le fomba i-présentena le fomba anehoana an'le tatitra hafahafa ohatrany lambandrazanany satria ary ampiandohana izy de nanao nanomboka tamin'ny 1991 de efa tsy nandeha mihitsy ny fandroso ny toe-karena malagasy eo aloha de ohatrany tsy de marina loatra zany tenen'le Banque mondiale zany teo ny fitondran'ny filoham-pirenena Didier Ratsiraka moa zany izy mba nanana ny taux de croissance 4% ny référence mantsy rehefa miresaka taux de croissance tsy maintsy miresaka taux démographique fa raha vo any ambanin'ny taux démographique io de efa niemotra le firenena lazay neto nefa fa ny filoha Ratsiraka zany rehefa nitondra nanana taux de croissance tany amboniny io foana izy de mariana indray rehefa nitoy nanomboka tamin'ny 2002 moa nisy an'iny crise iny sarotra be ny anaovana hoe nandroso sa niemotra tamin'iny fa tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanam-panjakana sy ny etsetratsetra fa nanomboka 2003 hatraty amin'ny 2008 somary ambonimbony mihitsy ny taux de croissance dinona ny tenen'ny reto Banque mondiale tsy ny teneniny zay zavatra zay no ohatra mampimekely am'le tatitra fa nanina tsy ny tenenina ve sa hoe tsy tiana ase hoe mba nandroso ange Madagasikara teo amin'ny faritra io marina aloha fa hoe rehefa miresaka an'ireny izy dia misy année de base foana hoe taona apetraka anaovana ny refy rehetra ny amin'ny fampandrosoana Madagasikara ka raha taona tamin'ny hoe 1900 hoe tamin'ny taona 2000 nanomboana ny fanosana 2003 hatraty amin'ny 2008 de verina fa ny ohatra lavitra noho ny fitombon'ny ponina ny fivoatran'ny tany toe-karena malagasy de tsy nyresahan'ity rapportn'ny Banque mondiale ty zay zavatra zay fa nasiany resaka de taorianany 2012 hatraty amin'ny taona 2022 hoe folo taona mahery
tsy nanjarizary ny tatitry ny firenena malagasy. Ny zavatra mampieritreritra koa ao anatin'le izy de zao, lasa ihany ny saina, satria maninona ny lasa ny saina? Ireto banky mondial reto tena matsy vola tokoa amin'ny Madagasikara. Na taty akaiky ny taona 2019 indrindra moa fa tamin'ireny Covid reny tena nanome vola eo amin'ny 700 millions de dollars eo izy. Fantatritsika zany, ary tena fanjakana ary tena nyrere mihitsy hoe nahazo fanampiana goavana tamin'ny banky mondial 700 millions de dollars. Ny zavatra marihana nefa de zao eto amin'le tatitra. Fantatra ny banky mondial hoe satria reny tamin'ireny nisakaresaka écran plat bonbon sucette sa inona le tsy tadidika intsony ohatrohatr'izay tamin'le resaka Covid fa ny zavatra mahagaga de zao, ireto banky mondial reto tsy namoaka mazava hoe ahoana fomba ny tantanana an'io vola io. Ny fanjakana Amerikanina no nilaza eran-tany, eran-danitra ozy ny fitenenana hoe manao fitantanana tsy mety fanjakana ao a Madagasikara ao, tsy hita zay fandehany mazava tamin'le vola 700 millions de dollars ka zany rehetrarehetra zany no mitarika antsika manontany tena hoe mba mahagaga ihany eo amin'le fomba fanaovana an'le tatitra, fa ohatrany misy efa misy mafahafy zany eo amin'le famoahana an'le tatitra, ohatrany somary tsy de nivesarina sa ahoana fomba somary tsy nitsindriana loatra le tsy fihetezan'le fitantanana teo amin'ny fitondram-panjakana fa de zao hoe tsy de nandroso loatra ny firenena malagasy. Ny zavatra mitranga eto zao vola avoaka amin'ny banky mondial reny mikoty any amin'ny trosa lanjainy ny vahoaka malagasy na ahoana lazainy, kanefa zao rehefa tsy manjary ny fitantanany reny zavatra reny tsy misy fitoriana mandeha ataon'ny banky mondial, tsy misy ninona dozy ny olona hoe reo kosa ara sao de mba manao mateo ty amin'ireo fitondrany reo de manao zavatra tsy de mahamendrika loatra ndraindray, ohatra hoe maramaky reto de misy Cosa Nostra ao anatiny sa ahoana fa manjary tsy mety zany. Raha ohatra zany foana no vola alefa eto Madagasikara de ohatrany hoe sanatriavina mihitsy hoe misy kopa-kisasahana le izy, enganeka tsoa zany, enganeka ohatrany hoe efa nanao tatitra nakany ambony zareo de miandry mibaiko ny any ambony hoe zao anaovana azy na zao anaovana azy de zay tsy namohany an'le izy. Fa na ahoana ireto représentant résident ny banky mondial eto Madagasikara reto tokony namoaka tsipri no an'ny vahoaka malagasy zay nitrosa ho averina, tokony namoaka mazava hoe zao le izy tsy mety zao natao ny fanenjehana arak'izay tokony ho izy ary dia nanaovana fanamariana goavana ny fitondram-panjakana malagasy ny amin'ny tsy fahamarinany fitantanany raha ohatra ka zay no tena hitanareo tokony ho hita, tokony ho zay mihitsy moa no hita hoe hitanareo any amin'le fandehanan'le fitantanam-bola tamin'ireny raharaha reny, ary tsy tamin'ireny ihany ange, tamin'ny zavatra rehetra nataon'ny banky mondial tokony hazava ohatr'izay foana ny fomba fanaraha-maso, nareo manara-maso, nareo mahafantatra zay rehefa vao mihetsika ange ny vola eto amin'ny eran-tany de nefa misy banky mondial maharaka an'le izy voalohany mahafantatra hoe ty nisy capital, nisy reny vola lasa avary ny voaka avary, ty misy an'izao misy fantatra reo zany. Fa zao rehefa ireo mpitondro reo no manao zavatra hafa de hodinareo fomba iresahanareo azy tsy manindry mafy amin'le zay no ilaina malagasy inge, tokony ho tsindrinareo mafy mihitsy ny zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity, fa raha ny zavatra tsy mety eto no amboamboarinareo tamin'iny kosa aloha ohatran'izao fa everina fa am'izao manaraka zao de tokony ho zao tsy andeha mihitsy fiaraha-miasa amin'ny banky mondial sy ny firenena malagasy raha anaovanareo fihetsika mateo ty ny zavatra tsy de mandeha araky ny fenitra eto amin'ity firenena ity. Ka zay mba tiako
ho raisina tamin'iny a famakina ny nitatitra nataon'ny banky mondial sy FMI iny a nandritry ny 10 taona ianao ange za raha montarisona raha de miteny hoe miresaka hoe zao a ny taux de croissance za tena milaza aminareo vo tsy tafakatra amboniny taux démographique ange io de fa tsapany vahoaka e tsy mila mamaky statistique zany ny olona fa tonga de tsapany hoe mahantra ny firenena de le zavatra za tena milaza amina novaindry zareo na le composanteny hoe panier de la ménagère ary raha tamin'ny ohatra hoe tamin'ny andro tamin'ny 2003 2004 hoe ny vary everina fa tokony ao anatin'ny panier de la ménagère de vary ho an'ny tokantrano malagasy anankiray a mety hoe tokony hoe 2 kilao de ny hena atsasakilao ny siramamy a fefany ohatran'izany misy fangitra anankidimy no raisina am'izay na anankifito raha betsaka zay a panier de la ménagère zay fa taty aoriana novaindry zareo hoe tsy vary 2 kilao tsony fa ohatra hoe vary 5 kilao mazava be zany a satria ny tena mba niaina tao anatin'izany kajikajy zany a de mahafantatra hoe tena miovy zany zay moa le teneniny hoe aron'ny pietseny miova lizy ienandry zareo lizy de ohatrany hoe ny voatra ny firenena malagasy tsy marina zay no naovako hoe na movaina ary reny taremaritra ireny a mba amoana atongavana amin'ny hoe nandroso le firenena rehefa ambaniny taux réel fivoarany ny fitombon'ny mponina ny fivoaran'ny toe-karena de tsapany vahoaka tsy mila mamaky statistika ny olona fa tonga de tsapany hoe me mahantra le firenena zao a namboamboarina 3,2 tsy marina nge zany hoe 3,2 tsika tamin'ny taona zao hoe 3 atao eo amboniny 3 fanakaikikaiky amin'io foana raha ohatra ka zay no mitranga tena marina hoe 3-1 3-2 ny fitombon'ny arikaream-pirenena tsy de ho nahita ny olona hoe me mahantra le firenena satria taux démographique eo amy 2,9 eo de tsy de hitan'ny olona zay fa matoa ny olona tena mahita hoe me mahantra me tsy misy a de satria latsaka mihitsy io fa amboamboarina le taremarika atongavana am'izay a hoe zao ny fitombon'ny arikaream-pirenena ka ny tiana horesahana am'reto a mpamoaka tatitra samy hafy reto na iza ny vahoaka malagasy no mitrosa vahoaka malagasy no hiarany a mba enjany mihitsy mitatitra ataonareo rehefa tsy mety a fa aza mboamboarina nareo ngamba matavatra hoe sao de enjehan'le mpitondro zay fantatra ngefa tsy afaka hanenjika anareo izy ma nareo hoe zay tsy te hiverina iaina any Eropa feto Madagasikara zay miandro zay indray resaka afo zay eto zay manana villa manana labaolina manana trano chauffeur etc de zay fa aza tao an'izany fa tena mba rehefa tsy mety a de aoka ho fantatry ny be sy maro hoe tsy mety le raha de ho hitan'ny malagasy eo zay ny resaka banque mondiale zay de apitsika ary le fanazavany satria mba hahafahatsika zany a mahita lizy aloha zany raha malala zany de hoe ny fanio-kevitra ireo mpiara-miombona antoka Madagasikara dia mampiseho fa tsy tafavoaka tsony le firenena ary be da be no lesoko ara-pitantanana zany a amin'ny alalan'ireo rapport ny tatitra zany a zay manambara izany a reo antotanisa maro samihafa efa nyresahantsika zany fa le tena feo zany de vivoa mihitsiny zany le Isabelle Delatra raha mitantaran'le alahelo ho alefatsika liza de miverina am'izay ndray zany a tonton mota sy ny tenako amitsika isika manko rehefa nalefa le fanio-kevitra Isabelle Delatra raha omaly de etry ny gobogobona be lizy de tsy de hentsika tsara fa eto lizy tena hentsika tsara mihitsy de misy plus na fanazavana bebe kokoa zany azotsika par rapport an'le omaly iny de tohizana indray lay fanadiadina ao anatiny ty fandarina miara-manonjy ty daora faly sy joso. C'est bien de construire des routes. Mais nous, en tant que partenaires qui avons contribué à améliorer le réseau routier de Madagascar, qui est loin d'être suffisant, nous sommes régulièrement frustrés de voir que depuis des années, le fonds d'entretien routier n'a pas les moyens
d'entretenir ce réseau. Si vous n'entretenez pas avec l'entretien courant les routes, vous avez des routes qui durent 5 ans. Or, elles doivent durer au moins 15 ans. Et honnêtement, ça n'aiguise pas l'appétit des partenaires quand on voit que les routes ne sont pas entretenues pour de nouveau mettre des centaines de millions sur la table pour financer de nouvelles routes. C'est un fonds perdu. Honnêtement, ça n'aiguise pas l'appétit des partenaires quand on voit que les routes ne sont pas entretenues pour de nouveau mettre des centaines de millions sur la table pour financer de nouvelles routes. C'est un fonds perdu. Pour la RN6 et la RN13, puisque c'est un projet combiné avec la Banque européenne d'investissement, nous donnons 116 millions d'euros déjà, rien que pour ces projets RN6, RN13. Et la Banque européenne d'investissement, de son côté, a aussi un prêt du même montant, de 116 millions d'euros. Donc vous avez déjà, rien que pour la RN6 et la RN13, si je compte bien, 232 millions d'euros, rien que pour ces 2 projets routiers, qui sont dans un programme commun avec la Banque européenne. Raha ianotsika teo zany mbola ino fotsiny zany efa omaly iny resahana fa resaka an'le izy tsika satria zava-dehibe oa ty fanambarany ty hoe mbola lalana roa ihany zany resahana RN6 RN13 116 millions d'euros de 232 millions d'euros zany zay ny resahany Isabelle Delattre teo fa eo resaka fikojakojanany lalana ozy izy de tena frustré zahay satria tsy araky ny tokony izy lay resaka ikojakojanany lalana ao anatin'le fonds d'entretien routier zany de lasa 5 taona le lalana zay tokony ho ampiasaina eo amin'ny 5 taona eo zay zany le durée an'le lalana zany de tsisy dikany izy raha ohatra ho an'ny partenaire ka hoe amme volo zay atapitrisany euro kanefa nareo tsy mahay mikojakoja lalana de lasa fond perdu vola very fotsiny vola omenay tontomota gravy tena gravy ry faniro satria inona mahagravy an'lizy ny zavatra fanamariana nataon'ny Ramatoa ambassadrice-ny Union Européenne mahakasika nyity lalany ty lo voalohany zany hoe tena marina zany izy koa mbola manamboamboatra le tatitra alefany fa tsy miteny izy hoe satria zao hitan'ireo ange ny mouvement UFR io e fonds d'entretien routier hoe vola avy amin'ny vidin-tsolika no mikisaka makany amin'ny fonds d'entretien routier fantatrao ny volume-ny importation solika fantatrao ny tambiny alefany amin'ny fonds routier tokony ho fantatrao zany hoe zao ny tokony ao amin'ny fonds routier Ramatoa ambassadrice-ny Union Européenne tsy namoaka an'izay atsipriany zay fa miteny izy hoe tsy araky ny tokony ho izy ny fonds routier de na mamatsy vola ary zay anaovana ny lalana de 5 taona le lalana mipotika fa tsy tonga any amin'ny 5 taona eo koa de mbola tsy tena ho tsara le tatitra satria ranomarina ngery fanire misy lanjany ange io lalana atao io hoe maka ny tia épreuve ty ianao vitesse tena nliza firy kilao tokony mazaka 4 taona io lalana io 4 taona ny durée de vie an'io lalana io zay marina aloha fa ny Union Européenne manana contrôle technique manaraka an'izany izy de tsy tokony ho faty 5 taona zany io fa tokony ho any amin'ny 12 taona sy ohatr'izay de zay le fonds d'entretien routier no mandeha de tonga 12 taona na maherin'izay izy voakasika indray le fanamboarana an'le lalana fa mba mahavita zay vitany izy am'izay zavatra zay fa inona ny zavatra tiako tenenina hoe rehefa manao tatitra ireto mpiara-miasa amin'ny fanjakana malagasy reto de tsy ny hoe manitrikitrika angamba tsy de anao an'izay mihitsy izy aloha tsy hoe anitrikitrika an'le mpitondra fanjakana ny amin'ny zavatra tsy nety fa ny tiana olona zaina de zao mba tokony tena hotsindrinareo mihitsy hoe fanakaiza ohatra ny fonds d'entretien routier tsindrina ohatran'izay fa tsy hoe anitrikitrikinareo hoe menareo dolo ny atsipriany lasa resaka hafa fiampangana mihitsy le izy nefa rano raha izay fa ny zavatra irinay zany de tokony hoe nareo manome an'le vola omenareo iny ange fa nisy étude tonga tany aminareo zay le izy marina hoe zao io lalana io zao ny heverina fa durée de vie fahatezany io lalana io heverina fa avita ohatran'izao io lalana io
zany angevy eo an-tananareo e de avoaka anareo le vola mifanaraka am'izay tetikasy zay eo nareo no mijanona mamoaka an'le vola amin'ny fanjakana malagasy fanjakana malagasy no manao tolobidy am'ireo orinasy mpanao lalana anatanterahana an'le lalana nareo koa mbola manaraka an'izany hoe ay de nataony tolotrasy araky le tetikasany soratra fa hatreo nareo de mijanona fa tena milaza aminareo zangy mpandeha amin'ny route nationale 6 nanomboka tany amin'ny taona firy ataoko hoe fara isam-bolana angamba mandeha 4 fois amin'iny lalan'iny tatyarina izy tonga piscine zay le zavatra mitranga ka zay nareo manana contrôle technique voasoratra ao anatin'le convention fa nanao an'le asany ve le contrôle technique sa misy zavatra ifanarahana am'le entreprise mpanao lalana jany rehetrarehetra zany mitambatra tonga am'izao tsika raha matoa ambassadrice ka zao nareo moa zany hoe nanome vola anaovana ny RN13 sy ny RN6 RN6 ko ve zay le sany teo ay ka le RN6 aloha de tena hitako hoe de mepanga moa zany sa tsy mepanga fa zao tsy de araky ny tokony ho izy ange raha matoa ambassadrice nanaovana an'le RN6 vao nomena le izy afaka 3 taona lasa piscine tsy 5 taona araky ny eritreretanao azy akory ary le RN13 ary mampatsiahy atsika vahoaka malagasy manaraka ny fidarana fa zao ny folohan'ny firenena malagasy ny laza fa tsy hanao politika tsony izy raha tsy vita io satria lalana eo vola eo manindry ny entreprise anao an'lizy zany sisa anao tao tozy hoe za tsy hanao politika tsony raha tsy vita io lalana io zao tsika moa zany 2024 volana febroary 29 28 manontany tenytsika vita raha ve le lalana ianao raha matoa solotenan'ny union européenne moa de manambara hoe tsy vita le lalana ianao tsy misy olona manam-pahefana akoatranao ngamba afaka tena anambara za mantsy raha zany no miteniko zara tsy teo io sy akoriko ahoana moa no ilazako ny RN13 fa ianao no manambara hoe tsy vita araky ny tokony ho izy fa zay ko ianao miteny hoe tsy vita fa za manao hoe raha matoa ambassadrice ny union européenne natao velo le izy sa tsy natao toatrany misy natao tao ihany de tsy fantatra fa zay ve le tany anaty fifanarahana fa to maheno hoe ohatrany misy pavefa engane ka tsy isy zany fa diso le olona ny teny zany fa de hoe natao ohatran'izao natao fa le fifanarahana nareo union européenne rehefa mamoaka tsy diso angambo nareo raha mamoaka hoe ohatrohatr' zao ny projet mamesema sary fotsiny image hoe ohatrohatr' zao portion zany tokony mamoaka sary nareo hoe ohatrohatr' zao io lalana io rehefa ohatra ka vita amin'ny fanamboarana mba hitan'ny vahoaka malagasy azy hoe toatrany no fatratra tokoa zany lalana ataon'ny union européenne fantatra ange efa hitako mantsy lalana natao RN6 iny tany am 2004 5 6 tena fantatro iny taty am 2000 hitako iny nanaovana an'iny hitako ny aigno za efa mpandeha tena solide mihitsy le lalana union européenne taty ambondromamy miplakiny natao nanao survol an'iny nareo hitako le izy tena tsara tena fatratra le lalana nateza 10 taona mahery izy 10 taona mahery lalana nataonareo tam'izany tsy nisy ihany itila ianao ilaza fa 5 taona de vita ka tsy 5 taona zany iny soratra le rédaction n'le projet am'le lalana ho atao tsy 5 taona zany ny durée de vie an'iny ary ny sarza hoentin'iny efa any amy 30-40 taona satria semi remorque be no mandeha am'ireny zavatra reny de tsy tokony ho zany fa eto anao zany ohatrany somary mitandritandrina marina aloha fa hoe raha ohatra de mivatravatra eo anao satria mbola irasantsika eo ny zavatra hafa aminy de hoita hoe tena ohatrany sahirana ihany nareo union européenne am'le fifandraisana am'le tsy ny fifandraisana amin'ny Madagasikara tsy ndriko tsara zay fa ny fifandraisana am'reto mpitondra ny Madagasikara kehitriny reto
avec les dirigeants actuels de Madagascar sahirany nareo satria raha vao tena miteny marinareo de makary am'le olona hafahafa le dia ok misy fanazava-kevitra netiny de latra ihany koa maly miresaka am'le flux financier illicite tonton mota de misy manontany antsika fa inona moa le flux financier illicite ity de tsara mba hitondrana fanazavana ihany tonton mota indrindrandrindra le famoam-bola zany zay betsaka mihoatra n'lay investissement hoentina sy alefa n'le partenaire mitsofoka eto amitsika zany zavatra mila tandremana tsara ny fomba firesaka an'izany satria ohatrany hoe misy izy moa zany teny fotsiny hoe vola very fotsiny famperdure raha ohatra ka matsy lalana zay nefa nareo tsy mahakojakoja lalana fa akoatran'izay koa mbola bomba be no omeny hoe misy vola very be da be ngeto mivoaka e tsy ara-dalàna betsaka noho lay vola omen'ny partenaire a Madagasikara hatram'izay marina flux financier resahany ramatoa ambassadrice moa zany raha arak' zany tenen'ny fanirany hoe vola ao le flux mantsy le fivezivezen'ny vola na miditra io na mivoaka sala amy ranomasina hoe misy flux de reflux fa ny vola moa zany hoe flux financier mihitsy le fivezivezen'ny vola mivezivezy matetika de zao ihany eto amy firenena na ny IDE investissement direct étranger na ny ao anatin'ny balance de paiement balance commerciale moa zany élément ray ao anatin'ny balance de paiement fa misy ny exportation visible et invisible koa ohatra hoe ny karaman'le olona any an-dafy malagasy any an-dafy rehefa tonga ny fotoana miara mitotona dolo reny marina mety hoe 200 000 euros na 1 million 2 millions d'euros fotsiny tonga ao anatiny anina fefa flux zay fatongavana volo zay le IDE zany investissement direct étranger tena secteur minier ny tena mahatonga n'io zavatra io be de be hatram'izay zao moa zany tsika mbola sahirana eo amy resaka investissement minier satria na ny code minière mbola tsy mivoaka kehitriny no ny antony tsy fantatritsika moa zany fa de mbola tsy mivoaka aloha izy am'izao tsika 28 mars 2024 zao eo koa ny fiavian'ny vola na aminy hoe investissement na olona tsotra sy ny etsetra hoe mba teanao zavatra eto Madagasikara le fatongavana vola eto Madagasikara zany ao anatin'izay flux financier zay de iny tenen'ny faniry teo mihitsy hoe ka ohatra ny be de be koa le vola mivoaka eto ka le fivezivezena vola vahiny ny resahana vola malagasy moa zany tsy afaka mivoaka eto tsy mandingana eo ivato fa tsy misy vidiny iny raha vao mihoatra ny seranam-piaramanidina eo ivato fa tsy maintsy ny vola vahiny isika malagasy ny tena olana fipetraky le raharanga eto zao isika malagasy tsy de manana zavatra mavesatra tiana ho mavesatra hoe goavana ho aondrana any avelany mba azahoantsika vola misimisy tamberimbidin'izay zavatra ondrantsika tsy manana an'izay tsika fa dia voatery mindram-bola sy mitrosy etseroa mba hanetsenana ny zavatra banga azahoantsika mividy zavatra any velany anaovantsika ny hoe équilibre amy balance de paiement zay moko no anjaran'ny FMI manaraka an'izay ka rehefa misy fetra hoe tafa ohatran'izao tsika de manao intervention izy hoe amboaro kely fa misy tsy mety zao fa be loatra ny zavatra amoahanareo vola vahiny nefa nareo tsy de manana loatra dia tsy maintsy manitsy izany fomba fitantanan'izany ny anjaran'ny ministeran'ny finansa mba azahoana manarina le fitongilana ny fivezivezen'ny vola eto amin'ny firenena raha ohatra ka makaty amintsika moa be de be araba soa araba tsara zany fa matoa resahany io zavatra io de tsy ny makaty amintsika my be de be fa le mivoaka miala eto amintsika no be de be zay le flux tiany ramatoa ambassadrice ny Union Européenne ho resahana le mivoaka eto amintsika no be de be fa le miditra kely de kely satria ny minina tsy mandeha ny karaha mampiasa moa tsy de le mitotona isam-bolana marina fa misy reny tsy azo atao hoe tsy nitsoniaviny reny fa tsy mavesatra araky ny eritreretina ohatra hoe ny inona moa ty izy teo
ny olona manana expatrie be deabe miasa any ampitan-dranomasina nge mahavita tena mahavita mamerina kapitala be mihitsy tsika ny olona ndeha hiasa etsy am Maorisy raha ho karamain'ny Maorisianina tsy navela ny fanjakana malagasy andeha araky ny zavatra henoko a no ny antony de tsy fantatra loatra tsy fantatra hoe mety fanjakana malagasy ve mieritreritra hoe ahoana ny sécurité an'ireo fianakavian'ireo a sy ny etsetretsetra rehefa tsy azo ny antoka de bahany ana lolo izy a fa namany le olana ve sa ahoana fa toujours est-il tsy navela reny nefa le mampitombo an'le hoe flux financier vola miditra iny fa le vola mivoaka tena lazaiko aminareo a be de be lavitra ohatrany hoe le 700 millions de dollars tonga le 700 millions de dollars tsy hita niodina teto amitsika le 700 millions de dollars ny covid niodinany teto angamba de zao hoe ny écran plat bonbon sucette ny 4x4 Toyota hoe ho atao ambulance sy ny etsetretsetra ny arivavy zany ange 500 ariary nge zany fanire aka ny lazava nanao ny confectionner fanjakana fa ny tiako tsisy vidiny zany raha ny dollars fa ny tiako resahana aminareo a tena tsy maivana be raha écran plat sy ny bonbon sucette sy ny arivava sy ny etsetra ny tomobile sy ny etsetra zany ange tsy misy 100 millions de dollars ange zany olona mieritreritra fotsiny nde atao hoe ny 4x4 anankiray ataotsika hoe 150 200 000 dollars 50 vidina de eo ara le zay le mahatonga le ambassadrice miteny hoe be de be le vola tsy marina tena nataony mihitsy hoe illicite a vola tsy marina nivoaka teto am'ty fireny ity raha tsy niteny izy hoe illicite mantsy a mety misy olona hoe manao asahana zavatra amy resaka commercial de mamoaka vola izy mangataka vola amy banky izy hoe manao asahana materiel zay a de zao mivoaka zany a ara-dalàna zany araky ny tokony ho izy zany fa le hoe vola illicite a tena mouvement de capitaux makany amy tsy hita very ho an'ny Madagasikara mihitsy zany zavatra zany satria fantatry ny Union Européenne sy fantatry ny FMI ange mouvement de capitaux ange ny FMI ny manaraka an'zany eto ambonin'ny tany ary fantany hoe ty vola ty ny ala tao Madagasikara nakaty am'ty compte hafahafa ty fantany zany ka zay indrindra mahatonga atsika miteny hoe ohatrany manao an'le tatitra ry zareo Union Européenne ry zareo Banque mondiale ohatrany tsy tena ao tsara araky le andrasatsika fa ohatrany hoe mampiseho fotsiny izy hoe hafahafa ny kontinareo re olona fa tsy tena za tsy miteny hoe hitrik'io mbola mihésité misalasala mbola tsy de tena mikapoka tsara zay ohatrany tsy tena manindry tsy maneho tsara le tsy fahatomombanana fa zao iresaka an'le farany nitenenin'ny ramatoa iny ary tsika tonga angamba de toizaka de alefaso hitanao mantsy ry faniry miteny izy hoe le recommandation sa ho teneninao aloha alefaso zao mantsy teny mahay fahatelo izy ho hitatsika ara le anomalie ina ho hitatsika le tsy fihirin-drano am'le tatitra atao eto fa eto a de ho atao mazava aminareo hoe misy zavatra tsy mirindra mihitsy ataon'ny Union Européenne tsy ny Union Européenne manao zavatra tsy eny izy ihany satria inona ny teneniny zay hoy izy nandeha ny fifidianana 2018 de nahita izy hoe tsy tomomba anaraky ny tokony ho izy iny a fa tsika moa a manana an'le rangaha le be ny ACC tamin'ny fotoan'andro laza hoe zao manapaizana tamin'iny ay rehefa hita tsy de manapaiza ay olona hafahafa inona ny zavatra ny teneniny na anao a recommandation zay ozy ny Union Européenne tao ariny fifidianana présidentielle 2018 iny 2018 ny resahana fifidianana président ny teneniny a inona ny zavatra mitranga nanao tolo-kevitra zany zareo an'ny fanjakana malagasy a ny tokony mba hanitsina lafy ny maro samy hafa mahakasika an'io fifidianana io ary ny Union Européenne moa zany fantatra hoe miara-miasa akaiky amy Banque mondiale sy ny FMI koa izy amy rehefa mahita zavatra tsy tomomba anoatran'ireny
ary ny FMI moa zany rehefa nampiantso ny ministry ny finansa tamin'ny fotoan'andro nanomboka 2018 eo de miteny hoe ataovy ny fanjakana tsara tatana, fanjakana miady amin'ny kolikoly, fanjakana tandalana, fanjakana mangarahara. Zay ny fomba de namaly reto ministra, zay ministra rehetra tonga tany États-Unis tany de tena anao an'izay zay fanjakana malagasy. Aza matahotra nareo zay ange tsy de sarotra aminay zany, zay olona manana an'izao, zay manana ranomasina, zay économie bleu, manana mine zay, manana an'izao zay ny environnementnay tsara, ny émission carbone fatratra be. Ary tena mariny zany fa tena fatratra be ny hoe ny ressource ananatsika fa ny zavatra mitranga tsy nandeha am'izay aloha ny tsisy nanao an'izany. Tonga am 2024 tsika zao mbola tsy nanao an'izany fanjakana malagasy io, fa ny tena ahitana hoe tsy normal zao ny Union européenne nanao recommandation ataovy ny état de droit tonga amin'ny frantsay, tonga ny frantsay tam 2022 nandefa expert izy hoe anao renforcement de capacité fitsarana malagasy, ny rafi-pitsarana moa zany fa tsy hoe ny fitsarana. Nanao renforcement de capacité izy, tsy fantatro zay zay ve le zavatra nangatahan'ny Union européenne ho atao dia ny Union européenne moa afaka mampiasa ireo firenena mpikambana ao anatiny anatanteraka an'izany asa ohatr'izany. De nandray an'izay ary reto fanjakana frantsay hoe tena mba vonona izy ampitsangana n'le fanjakana tandalana eto Madagasikara. Inona ny tranga? Natao le renforcement de capacité ny rafi-pitsarana malagasy telo volana tao aoriana ngamby izy zay niala noho ny kolikoly ny ministry ny fitsarana. Tsy nandeha am'jelony ny zavatra mitranga, ny resaka gouverneur tsy nahitsy nefa tsy araky ny lalam-panorenana, ny misy commune tsy manana mera tsy natao le fifidianana, nefa le fifidianana natao fa zao tsy nasiana valiny fotsiny zao. Zany rehetrarehetra zany taorianan'le renforcement de capacité ny rafi-pitsarana ho zany zany ny vokatra, tsy nisy vokatra azo noraisina netiny reto expert frantsay teto Madagasikara. Ary eo mantsy ny tena malasa ny saina hoe izy io ve zany de efa fanomanana ilay fifidianana tamy 2023 natonga azy io tsy nikitiana arak'izay loatra satria matahotra, satria ny olona nge mahita 2018 anao teo 19-20 covid 21-22 tonga le expert efa mahita ianao fa tsy ho afaka io président io raha ny tena marina satria tsy mandeha arak'izay izy le fitantanana an'le firenena. De ohatran'ny hoe amboamboarina le tatitra rehetra tsy anaovana hoe satria ny frantsay zay mba anisan'ny locomotive ao anatin'ny Union européenne no nanjanaka ny Madagasikara taloha tombontsoa frantsay de ohatran'ny hoe maniry mbola hijanona eo ngarajy na de tsy nitondra fampandrosoana ary dia le recommandation rehetra ny Union européenne tsy nisy natao arak'izay izy. Zay ny famakina azy raha matoa ambassadrice, zany ny famakina azy hoe tsy nanao araka ianao marina hoe malahelo ianao ny am'le zavatra mitranga tary am'le lalana hoe nareo ny apport bénéficiaire nareo tsy nisy satria le fer fond d'entretien routier tsy ara-dalàna eo zao ndray le recommandation tsy narahana de zao am 2024 ianao vao manao an'izay fanamarian'izay. Fa raha ny tokony ho izy tokony tany am 2022 de efa nanao nareo hoe apetrao zao satria hiatrika fifidianana président 2023 eo mantsy za tsy miteny hoe malhonnête nareo fa miteny fotsiny hoe tombotsoa manokana tsy an'ny Union européenne, tombotsoa manokan'le firenena naniraka ny reto expert ny taona rovana fa tsy ny mahasoa ny vahoaka malagasy. Vahoaka malagasy nge tena maniry mihitsy, maniry ny andraisanareo Union européenne tsara ny raha zay iandraiketanareo za io za nahita ny lala mibe koratsaka sy ny etsetretsetra iny
iny lazaina hoe ho atao oatra mipahary iny sambavantala ohatra zany e nataony voniny europeanina iny sambavantala tatia makany amin'ny aéroport sy ny rehetrarehetra natao zany ary tsara tare tamin'ny andro protara zany Jean Claude Boitain koa teto tamin'ny fotoanandro tena nanao zany tena milaza mifaniry zange nandeha Port-Berger antsoe adiny ray 122 kilomètre na tena tsara le lalana tamin'ny andron'Andriamanitra tena tsara lela tsisy resaka ary ohatran'ireny foana lalana ataon'ny Union Européenne fantatro zany satria ny lanja ny lalana fantatro ny abean'ny lalana fantatro sy ny etsetra zao tsy zany tsony ny fomba hitenenanareo azy tsy de araky n'izy hoe anina fa zao mba amboary tsara raha mbola moka vola eo anao marina fa ozy ianao hoe zay ohatrany sahirana ny olona moka vola hoe 100 millions 200 millions d'euros nefa ny zavatra hitrangy eto am'le firenena tena marina ny anao de mbola hiteny ray engane ka tsy zany tsony hitenanareo hoe misy flux illicite na vola tsy ohatra meloza ary faniry loza ho atsika malagasy ange zany hoe vola eto amitsika no mitsoka mandeha nefa tokony hanaovana zavatra ho atao eto be de be le vola alefa makany amy tsy fantatra zay no mahatonga azy hoe illicite tsy araky ny nanoratana azy sy nanomezana azy fandehanan'le vola fa mandeha mivily any amy zavatra tsy izy zay mihitsy ka de ohatrany mampalahelo ka zay no anaovako hoe nitatitra ataony reto partenaire reto manahirana ihany zao nge ny FMI moa zany mbola tsy niteny fa ny FMI sy ny banque mondiale nge complémentaire amy fameno tsy maintsy miaraka foana zay zavatra alefan'ireo institution Bretton Woods reo tsy maintsy miaraka foana ary ny FMI manao recommandation de banque mondiale no mifinansier sy ny etsetretsetra ohatr'zay l izy fa ny FMI moa faiky foana no anaovany rehefanina fa ny projet c'est la banque mondiale qui finance ka ny tiana ho resahana aza mbo amboarina rery banque mondiale ny tatitra ataonareo fa ataovy misy lanjany tokoa amboa lazao araky ny tokony ho izy ny marina fa ny vahoaka malagasy mandohan'le vola vahoaka malagasy no mibaby an'le trosa nefa vahoaka malagasy tsy mahafantatra zay ambonin'ny tany hoe makaiza le vola ampindraminareo azy zay de ohatran'izay ko raha matoy Union Européenne mba ataovy araky ny tokony ho izy tokony ho enjanonareo ange zany io de zao hoe atao anatin'ny enim-bolana miatra dolo le recommandation mahakasika an'le fifidianana zay efa ny volavolainareo tany amy 2018 de mba andeha ny fanorina nge de zao hoe andeha araky ny tokony ho izy fiainany ty Madagasikara ty fa ny olona zao efa matory eny andalana eny moromorondalana eny ny be de be eny talata maty zany mitombo ny olona mpatory eo atseny eo ohatrohatr' zany ka zay ny tiana ho tenenina aminareo ry mpiara miombonantoka amy firena malagasy zay manko misy mpiara-miasa malagasy eo amin'izy ireo ary manaraka tsara ny vaovao rehetrarehetra de mandika amin'izy ireo am'izay mety hoe desiderata am'izay mety hoe intervention am'izay mety interview na am'izay mety hainko fanambarana ka miconcerné am'reto partenaire ny Madagasikara reto zay ny antony mahatonga ny tonton monta tena misadresse satria ndraindray mbola manafosafo nefa hita fa efa tena tsy any am'izay tena izy tsony le fandehan-javatra zany de hoe mbola ohatra mitady bouffée d'oxygène kely am'le izy le ta zany eo anatrehan'le situation efa tsy mandeha zao zany zao de ny délestage tsy fakahitana manerana amin'ny Madagasikara de tsy fantako tsony hoe inona aloha zany ny tena mbola ijoroany sy itsangana an'le fanjakana eo fa le fanjakana zany hoa raha resahana ka olombelona mba tsy lazaiko hoe efa miboridana mihitsy ny satria tsy afaka manao akanjo tsony izy ko inona nataongo tsisy jeroko tsisy vola ampiasaina ka ny lalana tsy afaka mampiasa ny lalana tsy mahefa zay tokony efainany am'izay mety hoe mpiara-miasa sy ny sisa zany tsy partenaire ny resako am'izany an'ireo mpiasa zay miara-miasa ny fitondram-panjakana sy ny rehetrarehetra de tsy fantatry hoe inona amin'ny lambeny akoditra sisa zany raha ohatra olombelona zany tazanina am'le fitondram-panjakana
fa zay miteny tonga de mananjaanja daoliko miteny arany société civile valo amin'ny fitopolo tonga de mananjaanja amina resaka demokrasia sy resaka fanajana lalàna ny resaka liberté. Miteny ndray koa ny société civile maromaro voaingana tamin'ny herinandro iny manitsy mihitsiny amina resaka tsy fandriam-palema na amina resaka lalàna indrindrandrindra mikasika an'ireo fandraisana fepetra mandalàna maro samihafa eto Madagasikara. Zay miteny tsisy miteny zavatra mihitsy mba hoe tena mba miabo an'le fitondram-panjakana fa miiba daholo ny resahana fa de zay tsy fantatsika hoe inona mbola antony mampijoro an'le fitondram-panjakana fa tsika aloha tsy mahita taratra mihitsy misy fahavononana manangasanga fa tena androso le firenena. Tsy manana anina am'izany misy tsika zany tena haindisy entina iresahana am'izany tontomota fa amarana moa tsika fa efa ambadika eo député Rastany. Ory faniry androany alarobia na maka gazety tamin'ny latsinainy de ozy le gazety hoe miandry zay asa ho atao amin'ny fanjakana malagasy. Tiany le gazety olazaina zany mandika azy amin'ny fomba fiteny anona ny mety tsy haiko fa dans l'attente de quelque chose zay zany io gouvernement zany hoe tena marina zany tsy mahita atao io fanjakana io zao satria maninona vola tsy misy zay nge ena abdia amin'ny fampianarana ny menantsika menakavy hoe rehefa anao zavatra dia ireto telo reto no miaraka ny vola ny fitaovana ary ny olona ka rehefa tsy ao ny ray am'ireo de efa tsy misy ka rehefa tsisy vola iny koa ataonao eo ka le olona koa raha mbola tadiavina nge satria tsy manana ekipa nge le fanjakana ka izy io tsy mety teraka ny secrétaire d'état tsy mety teraka tenatsaka ny sy andavany daholo PDS ara nge tsisy eto hoe ka zay zao tadidiko kely iny PDS iny malahelo satria nieniko tamin'ny radio sa maninona toatrany hoe tany akaikina Rivomamy tany ministre ny aménagement de toatrany zay ho ano eniko toatrany hoe misy menimenina le olona hoe misy resaka tany hoe maninona any akaikaikina Rivomamy any fa hoe mitondra investisseur tany ndeha atao hoe investisseur tsy maintsy investisseur moa zany raha tsy investisseur ve hividy tany de tsy fantatra fozy hoe hafahafa zany lecturako amin'lizy niala teto amin'ny commune urbaine Tananarivo ve ny ministra any zany izy ny tena mahay an'le asa de any izy ny mihetsika aingana fa teto izy zany tsy afaka mihetsika firy fa any izy ny mihetsika aingana de hita eo zany zay zavatra iseho faniry moa miteny hoe zay zany no anjara natao teto amin'ity fandarana miara-manonjy ity fa dia manao velomanareo misaotra anareo naharitra ny aino anay ka de zao mametraka anareo eo amin'ny tompo mandrakarivo zay mivavatsika menakavy fa ny asan'ny ratsy tsy kely lalana misaotra tompoko de akasitrahany tontomota niaraka tamintsika teo mbola misy zavatra ho resahantsika zany rehefa aveo satria ho avy eo moa zany député Rastany Randrena Sostanslasy voafidy tetsy amin'ny boriboritany faharoa iaraka amintsika député Rastany raha vao miresaka député Rastany de marary fo amin'ny lalana misy député Rastany azoko antoka mihitsy fa tsy maintsy resaka izy amin'iny zavatra nambarany Isabelle Delattre iny satria raha isika nge efa impiritsika no niteny teto amin'ny fandaharatsika hoe kitotom-pitantanana daholo misy eto ary tsy mitondra makany amin'ny fampandrosoana fa fahaverezam-bola tsy toko tsy foroana ary ao anatin'izay hoe tena amateur zay no mitondra mitantana ny firenena de rehefa tsika no miteny de hoe de miara-manondra an'ireo de avelo reo itatataty eo indray de reo indray le tozoro afara fa inona moa fa ny fiainan'ireo de manenjika foana fa rehefa ny ambavan'ny partenaire lizy ny ambassadrice ohatrany reny rehefa soratany rapport ny banque mondiale lizy ary rehefa anjaanjan'ny FMI amin'ny alalan'ireo karazana fanambarana maro samihafa lizy conditionnen'ny FMI satria tsika io sous programme amin'ny lafiny rehetrarehetra zany hoe le zavatra nyresahanay teto any no nyresahan'ireo vazaha zany fa ny décortiqueny tsara lizy
noentiny tamin'ny angla mahapartenera azy le izy zay anana amin'ny précision amin'ny information sy ny données rehetrarehetra de tahe kokoa de lasa manitra be le izy fa rehefa zay no ny teny an'izy eto de ozy mmpanohana an'le fitondram-panjakana renge tozourafary renge resy tamin'ny fifidianany renge souffleur renge ohatran'izao hoe fa zay koa no anary anatsika vahoaka malagasy ary ao tsara ny raharaha-pirenena aza manaiko adroadron'ny olona fa misy zavatra goavambe mahakasika amin'ny fiainanao ambara nytony fandaharany tony mba tsy hatonga anao a ho entana anjamba ny fotsiny mba tsy hatonga anao zany a ho de ataoko hoe ohatran'ny hoe olona zay tsy manana azo ndamosina tsony fa lalalovana am'sanga ka zay tia nitondrana anao zay tia ny atolotra anao ary zay tia naambara aminao no ifehezan'ny olona manodidina anao zay mahazo fahefana zay zany ny antony mahatonga anay sary-piary foana isaky ny maneho hevitra sy mitondra fandalinana sy fanadiadiana eto amin'ity fandaharantsika ity fefa eto akaiky eto a ny solombavamboaka Randrena Sosy Tansilasy miaraba député Rastany miaraba namana faniry de miaraba antsika koa vahoaka malagasy manaraka nyty fandaharana tia na ny toetoerana na ny velany de ny zavatra totsika rehefa afaka nanaraka an'izitsika de tsy adinotsika misaotra an'Andriamanitra satria tsy avy amin'Andriamanitra daholo tsy tanteraka sy zavatra tsika miha fahasalamana tsika miha hevitra miendrerehetra ka ometsika an'Andriamanitra ny tera sy laza de ty koa moa zavatra alohan'ny hanomboantsika de tena fiainana moa tantela mombana de mirary finoana-tsoa any famian'ny député Alain Ratsimandrava fa nandao any rahalahany tao izy androany ka de mpitondra fahakerizana amin'ny fianakaviana rehetrarehetra sy ny anjara eto an-tany moa de ao misy ny tsy salama ao misy mifaly zay mahatantela momboana azy fa de mahereza re rahalahy député Rastany asa nahenonao ny resaka izoko be mota tao ny resaka toekarena ny resaka ara-teknika amin'ilay lafin-javatra nambarany le mahasovo ny vondrony Europiana zay tena manana andraikitra goavambe mihitsy no an'ny eto Madagasikara le partenaire le mpiara-miombonantoka zany indrindra hoe ny lehibe amin'ny vondrony Europiana no miteny a de tsy maintsy ranga ny sofina mihaino tsara inona ny ambarany de rehefa nenona na verimbelona le izy tsy zavatra tena tsara ho amin'ny Madagasikara mihitsy fa zavatra maloka ho amin'ny Madagasikara ary rehetra miendrika fampitandremana ohatrin'ny efa miendrika efa inona moa zany hoe tena ndeha atao hoe le mpitondra mihitsy ny efa tsy mahavoa zany matoa ohatrin'ny fond perdu daholo zay zavatra omenay anareo atapitrisany euro ohatrin'ny tsy mazotsony zay leo zay ohatrin'ny te hiplie baga zany ve le mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara mba tsy tenenantsika an'izany satria izy ireo hoy eo an-tanany ny données sy ny information rehetrarehetra manoloana ny zava-misy na ny renseignement fiscal zany eto Madagasikara ka resahana teo zay député Rastany mino ianao koa naharaka ny vaovao iny ary ianao anisan'ny tena mpidradradratra amin'ity tontolon'ny lalany ity potika ny lalana eto Antananarivo sy ny manodidina indrindrandrindra any amin'le route nationale rehetra route nationale tsy mahavita manao route nationale amina fond propre ny fitondram-panjakana raha tsy misy tolotra avy any amin'ireo partenaire zany de reny tsy tsinjaraina ny fitantanana vola de mba afaka manao lalana any amin'izay tandrify le fitondram-panjakana zany rehefa mba misy ny vola avy any amin'ny bailleur zany fa raha ohatra ny vola ato anatiny daholo anaovana lalana dia tsy ahavita lalantsika satria kely ihany ny vola miodina anatin'ilay firenena zany de ilaina zany le fahazona n'le vola avy an'le mpiara-miombonantoka de reny rehefa avy eo zany no anaovana fifanarahana ka raha ohatra misy an'le lalana vavetivety atao amin'ny mpiara-miombonantoka RN6 RN9 RN7 RN12 RN13 RN4 marobe zany RN5 RN5A sisa de mba le route nationale le mba azoazo iainana zany sisa no mba ampiasainy le fond propre n'le fitondram-panjakana de mba miaina kely le izy fa rehefa tena hoe miplie bagazy leo tofoka zany le partenaire miara-miasa amin'ny Madagasikara de maika sahirantsika satria tsy mahavita tena tsony le fitondram-panjakana tsy maintsy mila an'lay partenaire zany partenaire nefa zany zao de mitambataba milaza ny amin'ny fahatsompanantenany ny amin'ny zava-misy député Rastany
marina mihitsy nyvoalaza ny tontomota toe sy nyresaka nareo fa tena manangirana be no milaza azy satria nahoana eo zao le tatitra nataony Elisabeth Delarte momba ny conférence de presse omaly momba ny lalana momba ny vola mena tsy mandeha an'izay loha raha ny tena ankapobeny zany de mbola tsy faiza manao sady tsy faizana mitatana ty fitondrana ty ny tena zava-dehibe mahagaga satria ozy izy amena vola ozy izy nareo tsy mandeha am'izay loha ary ny vola tena toko tsy foroana tokony mahavita lalana sady vaovao manao mahavita ny réparation namana faniny tsy adimo anke fa ny tsika anke mbola mahazo anio mbola milalana rehetrarehetra fandanjana automobile era Madagasikara anke mbola mampidi vola be da be leny grève ty hoe zao tena voloatrina mivotsy somary miato zao le azo raha tsy diso miato azy station de pesage de ny azo hatramin'ny fond pétrolier amin'ny azony ny any pétrole ahipar litre angereny nakana voly de makaiza atolo zay nanaovako tsy faiza mitatana le izy de aizany tsy mienimenina ny ambassadrice ny vondrony européenne satria zatra tsy mandeha am'izay loany le izy de ozy izy ny lalana ozy izy tokony ahatra 5 taona raha ny tena izy nefa 5 taona fotsiny mozy de fa potsy tsy mahagaga satria tsy manaraka norme io tena raha ny tena tokony tena izy satria raha vao manao an'ray lalana ray nge de apelina manao ny appel d'offre manao daholo ny pisipitsiny rehetrarehetra de iza ny entreprise mahafia azy de ao koa ny ampelako altsona koa ny mpanao contrôle de tena amantany corrompu à Madagasikara fahalalako azy tsisy mandeha n'izay lohan'ny intsony satria raha mandoa ny lalana reny mako zay la nataoko anao minimum raha mandeha amin'ny aplaly izy eo amin'ny 4 centimetre ny épaisseur goudron any amin'ny 20-40 ny arakaraka le amafin'le tany eo ambany ny couche de base nefa raha tena mangalatra fotsiny izy tsy manaraka azy de raha amin'ny fiakarana izy iny manilika be mora simba ny lalana 6 centimetre ny épaisseur goudron de zay nataoko tany tsy tandalana le izy satria le contrôle apetraka koa tsy manao ny asany tsara ny entreprise akamatena akoatra ny colasy ny soziangama de entreprise akamakama ary ny contrôle koa tokony anara-masy tsara ny fanjakana satria raha ny tenenina le izy de zay nataoko hoe raha 1 centimetre fotsiny ke au lieu de amina kilomètre azonao au lieu de 4 raha lasa 3 efa hitany zay efa amina mur be da be nge miperita antsika am'izany de zay nataoko ana hoe le izy tsy ohatrany tamin'ny teo aloha tamin'ny andron'ny président Ravalomanana tamin'ny andro indrindra tsy ny tany indrindra tamin'ny président tena strict mihitsy izy mihitsy midina eny amin'ny santé hoe surtout entreprise io tsy mamety tena izy amin'ny personne mihitsy miaraka amin'ny technicien ingénieur ny travaux publics de zay nataoko hoe tsy mandeha am'izay loany ty fitonana ty fa vera toraka fotsiny le izy tena tsy mandeha am'izay loany tsy mandeha am'izay loany fa tena mampalahelo de tsirivo zao tena hita zao le fa dradradradrako isaka miakatra eto le lalana eny amin'ny Ambopo le teo Maniseza moa le efa namboariko iny fa namboariko tena nandamy be da be mihitsy satria tsy zany tianao an'izy zany rehetrarehetra fa tompona andraikitra mpanao lalàna ako fa tsy mpanao lalana sy mpanara-maso nefa le olona miantso rastany io ataovatra fa tena embouteillage ny zanaka mianatra satria voatery nanao de miantso koa ny olona amin'ny Ambopo miakatra iny amin'iny zao akaiky mibelve ao sy mampeo misy potika tena créer embouteillage be da be miakatra Ambopo raha camion miakatra mitondra brika tena tady anao accident satria panty izy mipanty be maitsy manina mosy teo mandeha miadana kely izy de lery midemara tsy midemara satria tsy zaka amin'ny première le izy amono olona nimba zavatra de afa mitabataba nangataka ministre za tena tsy afianako nangataka tamin'ny tababolana nangataka eo na tamin'ny ministre hoe ministre ny travaux publics amboaraiso re fa tena tsy mety ny atao satria vao tsy apy ange namana faniny tsy aperi-taona délai de garantie ny lalana iny nefa te mbola 6 mois angamba zay sa 7 mois de efa potika tena nefa miliara be da be mivolatsika 3 volana tena nisy embouteillage nanaovandrareo pollution 500 metre de anao vita andraiky an'izany sainao mampisolo bavamboaka tatitra amin'ny olona de ozy izy ny olona hoe ataovy io non tsy afaka hitsabaka ntsony taria zatra tena mamono olona sady
lalana tena mitokana sady mamono olona be da be makotambe azy de efa tena anao fa za kosa tsy anao anampinapataloha mbola anatin'ny garantiana olona ve nataoko ary tena mety hosirena ny travaux publics fangady de atao ngia daholo sy nretraretra zany nilako resaka tamin'ny monsieur le ministre hoe mbo avoto le tanàna fa potika be amin'ny embouteillage tsy nandray anamo izy ary za koa tsy afaka anao an'io satria tsy anjarako tsy ao anatin'ny janjara vitako raha atao fa tsy tsapaka loatra n'iny so manjary mandratsy fiarahamonina fa de za mbola manao atso avy eto hoe eo ny eo anareo tompona andraikitra mba atsovy mbo amboary io zavatra io fa tena mampalahelo hoe satria le izy ny zavatra tokony atao amin'ny lalana era Madagasikara fa lazako teto 80% ny lalana eto Madagasikara tsisy évacuation tsisy assainissement de jerevitsika raha makany Tamatavy na makany Tsirabe na makany Fort-Dauphin io moa tsy mbola lalana route nationale goudron fa raha makany Morondava jery fa tena ohatra mitovy hoe ty ve renirano sa lalana tena potika ny lalana de raha voaitsahan'le lazany totomoto raha voaitsahan'le poids lourd be ngeza be izy de tena tonga de mifissuré de lasa mifiltre de potika lalana tsy mateza tena tokony zavatra sina tena zavatra atao mifantsakana voalohany raha tena maizy raha tena andany aza mandamy vola tonga de sarimoana ohatra ny teo am-bopo fa jereva aloha le évacuation rano mivaky hoe manary tsara le rano côté gauche et droite de manary tsara le izy de zay vao atao ny mifandrakofana ny goudron mateza raha remarqué tsika ny lalana makany anana zao avy be daholo makany Antananarivo makany Tsoromadidy route nationale tsy mbola misy voakitiky satria izy tsisy taliveko tsisy loasa ambonimbony daholo le lalana hitako le évacuation rano mipetraka tsara ohatran'izay koa le nanaovana ny lalana ary nina moa izy teo entre lalana Tsiorombeka ateo misy ny tokolapa Soavinandrina tena tsy voatona koa fa tena andrano izy andilany vita tena fossé maçonné daholo tena mbola tsisy nikitika nefa vody efatra taona navitany iny zay ny tokony atao de lalana eto Madagasikara averina koa 80% tsisy évacuation potika de zay nataoko nidivako tany tao amin'ampopoa tena nadatra hoe io ty lalana gauche droite le lalana avy any amin'ny riverain misy rano be da be mba ataovy reto tompoko fa raha tsy potika lalana tsy nidilany teny diotratra io le fahenonao an'le fanazava-kevitra nataon'ilay Masovo zany ohatra ny tehiteny ve ny aminy hoe efa tsisy fanafany le mpitondra satria ohatrany vola very fotsiny tsy mahakojakoja tsy fantatra tetsy hoe lasaiza le vola io koa zany mbola adevitra hoe lasaiza zany le vola fer satria le izy tokony irotsaka ao anatin'ny vola ao anatin'ny compte fer le vola zany zay avany amin'ilay pétrolier efa tsy hita izy mandraky ny androany ary tsisy fanazavana tena ofisialy moa le izy mifandrirariry eo fotsiny izy ka le entreprise zay nanao an'le asa fikojakojana ny lalana raha moa 2 taona 3 taona ny ady mba azona ny volany fa isika moa amin'ny tony fandaharany tony député Rastany tena manaitra tsika nge fa nanaitra ny zavatra resahany Isabelle Delattre ny manamafy ny zavatra nyresahantsika hatramin'izay mihitsy hoe tsy mahay mitata an'ireo very fotsiny vola ary tsy mahafa-po ny asa fa tsika moa sokajiana taty amin'ny toeran'ny mpanohatra ny teny an'izay de lazaina fa hoe reo zavatra toujours afary reo dia mangetaeta seza reo sy ny sisa de ohatrin'ny tsy rarahina rehefa gasy samy gasy miteny moa tsy mifampiaina fa afa kokoa le izy rehefa le vahiny ny teny azy député Rastany nefa zavatra nambara teto zany nidradradraraintsika teto zany ary nisy fotoana ary tsika ny démontrentsika mihitsy ny aminy hoe tsy kalitao araky ny nambaranao matetitetika teto ny lalana ka reny moa izy reny mivadika ho fahafahambaraka isan-kerinandro manko misy fahafahambaraka foana i Madagasikara ny firenena farany nona indrindra Madagasikara no farany maloto indrindra Madagasikara indray no firenena farany tena mahantra indrindra araky ny rapportny Banque mondiale de zao indray zany tsy mahay mikojakoja lalana indray koa le malagasy député mazava ho azy koa zany aiza so manontany anao aiza ny route nationale era Madagasikara mba hoe tsara efa niteniteny kely antsika irenina aiza irenina ireny dio maka era Madagasikara tena tsena zany reny 3 zany aloha zany de aza resahany zany fa zany hoe tany tsisy mpijery zany mialy eto Antananarivo mitodika makany Anjorobe zany tsisy miraharaha zany
e de zay mahagaga hoe atao zay daholo re volany karaha miokarapapana sasa miopapana azony zareo zao satria raha tamin'ny manko fotsiny a ny vola azo amin'ny par litre amin'ny pétrolier fahalalako an'izy angambany namana faniry a le pétrole satria miaka midina to zao nidina be le baril zao izy to miakatra azinao de matahotra le fanjakana le lalana fa raha tsisy mandeha l'izy a de tsy avelany apiakatra tena diny tena fahalalako azy a tsy avelany apiakatra le pétrolier de tena ny anjenjena any amin'ny banka angamba de io hoe tsy menay aloha ty fa tena tsy nanao angamba tsy nanao an'ny anona fanjakana tsy nanao subvention de tonga angamba mety lamahanandra laha hoe tena mivolanay mbola be dapiany ty lo netapelatananay raha tsy réglotsy me sady tsy voalohany vola le prix tsy fanaraka tsy manao le vérité des prix zay fahalalako azy angamba fa tena tsy fazana mitantana en général zay mahagagana manafaniry de andre matovolova de mahita tory amin'io raha hoe toy zao ohatra nany ho an'ny avololo a fako mivangoko maiky be raha mivoaka kely izy mandeha hélicoptère de tsisy mbo manao taritra azy ange potika be le lalana nefa izy de mirereta tenozy a mahteritreritra le rano sy mahteritreritra tsy le filorery fa le premier ministre izy le premier ministre satria matoa mbola tafapetraka nandritry ny entaona le premier ministre depuis 2018 tsika zao 2024 entaona nge izy teo hoe dikan'izay zany atokisan'le filoham-pirenena izy hitondra an'le fampandrosoana nefa zay mivoaka ray tatitra zay mivoaka ray fanambarana zay mivoaka ray interview sy ny sisa document de tsy manome toerana tsara ho an'le Madagasikara fa toerana ratsy foana ary vaovao ratsy foana député Rastany e tena marina aloha izany fa za koa laseritreritra namana faniry satria raha mifandeha amin'ny rahapirenena zao de tena raha nytena izy raha tokony hitsabolona anao de lara-pahamena ilona natao voalohany ohatra hoe mandeha alohan'ny hitsaboanao an'le aretina de aloha manao scanne manao radio rehetrarehetra atanao an'izy kitso tsisy fa njambajamba fotsiny nina hoana ny radio raha tena izy atao vokolo ny olona ny dradradradrako de famokarana ataovy famokarana ataovy zay mahavoka ny olona tantsika mora be misy sorany misy kolona azo volena daholo ny zavatra rehetra nefa tsy ataony io angamba mahavazahany misy mission tena mino ho amin'ny premier ministre sy ny filoham-pirenena mission azo zareo de hoe tena fahalalako azy aza zarena zay malagasy alao tangosotra valalakarina fa tsy afaka mihetsika azo amena sakafo azo ampetra lalana sy ny tany fa zay ivirevi mahafinaritra anareo nataovy zay mampahoerahoera mampateza ny placenareo zay angamba fahalalako azy namana fany tena tsy anao zay ampandroso Madagasikara izy zay mahadiavolana anareo zay mahadiavolanareo ataovy zay ny tena izy tena mission zay mahatena mampikiribiby azy eo fa raha olona tena olona manteraha olona tena ty malagasy tena malagasy tena au contraire io nataony zavatra fanohatra ny zavatra rehetrarehetra io natao fa tena mampalahelo jerivange arandrasona jerivange ohatra fotsiny zay nataoka ny ady varatra tsika sanao teto ny discussion tsika sanao teto de le lalana fanarina rano le hoe ao Analakely be olona iny de hitanao rehefa mahavy ny orana ohatra maly zao avy be ny orana eny am-popo de atrenantoalika vetivety de hita mipandalo sy ndrehetrarehetra satria centre be ao Analakely de tsy maintsy hoe atao zay indray amam-bola narina an'le vakena an'le rano de le baolina ndray le tena stade mahafinaritra be raha-tany tsisy le nitondrana lakana mihitsy angamba fa tena dibo-drano de mako ny lakinosy zay le tena ny ramam-bola koa nefa tena jereva nge tompoka alefasa nge faly raha ny tena izy tsy reny ny ramam-bola fa jerevo ny namana fahoriana manotsoantsika ny andavamambony sendra ny asa kely tamin'iny zavatra fanapikana ataoko fokon'olona fa de tena aza nge faly izy tena mampalahelo zao le izy azonao io zao ny tanàna ny olona lasa tena tanàna misy ionana io anaty trano ny idirako briky no anatin'io any io de fandrina any de misy tovavy misy zazakely mandeha de mbô fandrina fotsiny sisa sy latabatra fa de miatona zao io ny rano de ny rano azonao nakatony sedra nakatony izy io rano ohatra zao de zao ny rano azonao raha vandeha amin'io izy zao le lalana mbola amboariny fanampinana namboarina kely de efa mbo niava fa rehefa midina amin'ny tanàna hitako hitanao midina amin'ny trano zany hoe tonga de rano zany de rano trano de efa rano ao anaty jerivo anatin'ny rano de jerivoneo andrefanao de tonga de manisy takiraro
miditra makany zao no anaty tranony olona zao tranon'olona exista de zao ve tompoko de tena mba mampekatra ny eritreritrinareo ve zao ao anaty trano misy olona miaino misy vady aman-janaka misy inona zao daholo igny andavamamba rehetrarehetra igny zao ohatrany tena rano eritreritra ihany hoe misy mpitondra veto amitsika ka zena tako misy eo anambotika ahoana le fiainan'le vahoaka amina ahoana ny ainana am'izao zany zay zany tsy hitako moa zay resana izy député Rastany satria maka eran'le olona eny aloha zany tsy olona ray nareo fa tokantrano fa hatramin'ny arivo ohatran'io daholo igny andavamamba misy rehetrarehetra ny zao zao mifandrinan'ny olona de sao ve de mbo rariny izy zao le mbo lalana kely nampiakarina azy misy fangatana fiaraha-miasa tamin'ny anina de tsy hoe zany hoeny fa tonga de namboarina le izy mba aldeana amin'ny mpianatra fa fotaka be de raha zavatra tena hitanao zao de raha ny zavatra tokony izy a tena raha angana matsilo mbotsitra ao ministra ny inona moa zany ministra ny inona zany moa tokony tsolokolo hitanao ny rano ponina izao hitanao ponina hitanao io fa mahazo de territoire zao hitanao hoe mandeha kely izy zao makasika any de makaotrano de rano daholo izy azy ino rano makakely sy ny tany makaotrano de fotaka daholo na fahasalama le olona fa tsy considerena tsony anaovanado ohatran'ny biby de Andriamanitra sisa amin'ny tany le olona fa raha zao ny tena iainany hoe any firemenandrotsy angamba fa maty daholo de izao lasa hitanao ny atony mahatonga an'izao de azavaiko le canal Saint-Cédric sy ny rehetrarehetra tsisy misava fa tena le fasonge le canal le de raha voa fotsiny orana de tsy angana amin'ny tena tonga de manary le raha mifamparitaka mivelatra amin'ireny aloha zao ve tompoko ny canal anao zao ve ny canal hitanao ny tetezana zao ny reny azonao de fa mideborde ny tetezana de tonga de fa tena fa mijanona le rano de alefaso ihany koa sasany alefa de zao le izy azonao de zao ve ny tena mipetraka azonao dikan'izany a misy lekiny rano atranana misy Saint-Cédric C3 zao kireo loha tompoko na nindramy vola de kireo farany ambany fa raha mbola mitoy amin'ny heritaona mihinanao fa tena azo petrahana tsony mandavataona farapatonga fahavaratra iny ambany toerany ambany tanàna rehetrarehetra zao ny lakan-dranonao zao de maninona tsy ny raha mana vola curena ny ariam tsy maneta hitanao tsy manara arianalakely de téléférique tena tsy mamena jereo vofako miandra be hoantanantanarivo de ataonao inona téléférique tsy nidiram-bola ary raha mbo fatany zareo nge mifiriany any an-tafy angeo a tisetero ny ray dransena tsy afa-tsy resahana tsony de hitondra fahazavana jereo le bus classe ny zareo olona telo manefatra amy tena tsisy mitangina antiko lazana tokavana le téléférique de volarina amy tokantrano fibabenantsika fotsiny fa zao tsy jereny zareo ohatra tena mampanompa sady tena ohatrany mantatsy hoe aty amy zavatra tokony tena ataonao a tsy ataonao fa any amy zavatra tsy tena ny sary eto zany ho atsika zany any amy radio zany a satria mety tsy ahita le izy a de sarina fako be zay ahitana olona mitoetra mitady sakafo eo ambon'le fako de miaraka amy biby alika zany zay zany zavatra de manetsetsina tetezany zany manetsetsina ny lakan-drano daholo na lakan-drano fa inona no anjara tandrifon'le commune tsisy PDS am'izao fotoana zao a le mpitatana eto Madagasikara milaza fa misy ny présence de l'État le mpitatana eto Madagasikara mireherefa tena rehefa manao kabary eny amin'ny tribune Nations Unies manao kabary any Dubai amina resaka COP zany na conférence de partenaire de milaza fa tena mandroso mitsinjo ny vahoaka na vita vatsina akohona na nizara va jiro amina tapitrisan'ny olona na metosika famiany ohatr' zao kanefa le fahatrana sy le loto miopapany eto Madagasikara fa nanitsika na lefa daholo zany ny sary a ahatsapana sy ahatarafany any amin'ny hoe io le tanàna mpitehany reto mpitondra fanjakany reto de ny renivohitra Madagasikara Antananarivo zany tsy vitanareo le izy aza matikampo mihitsy nareo ilaza fa vitanareo ary mampandroso firenenareo mamotika an'le Madagasikara hitanao ny dalina zao reo tsetsina de aiza nandehana ny rano am'izao tsy debotra zay mahatonga le rano eny amy 67 ny ambany tanàna rehetrarehetra iny a tsy mandeha le rano nefa raha ohatra curena iny ampidinina kely raha vovocura tratrany atao koa curena amy pelina mekanika igny a midina hatramy 2 metra voa fotsiny io rana de voasotona anatin'ny canal Saint-Cédric daholo de tonga de ary amy faranao a rehefa tena farany iny sy rotana hoe ray seconda de iny sotomina motopope immergé
tonga de manara le firy hoe 500 000 mètres cube par heure azonao tsisy zay ohatra zao mihitsy tsisy eny an-tavamampa azo petrahana lalan-tava fa sady tsy mahay ry zareo tsy mahay mitatana tsy mahay angamba tsy mana jerivo ny tetezana zao reo ambany tetezana aiza tsona ary nandehanany rano am'zao ry vaoka tsy zay nykory mibe tabataba fa zao de efa miteny hoe non commun tous izy tena fa miteny ho azy dririvo tena maharikoriko be l izy mijery alizy tena mahaotsa fa any am' zavatra tena mitenena foana teleferika mahamahandry zalahy terrain manara-penitra mahamahandry zalahy fonja manara-penitra mahamahandry zalahy fa zay nataoko hoe tsy mitsinjo malagasy mahaiza atsika aza tena teo valala be mifoan'zay fiteniko matetika eto fa tena tsy mitsinjo atsika malagasy reo tena mamono atsika reo zay mission eo fa de mahaiza mijery mahaiza fanetana sy ny rehetrarehetra de ohatran'zay koa zao tonga de miresaka tenana zao ahoana moa nampandehan'ny raha namana faniry PDS hatramin'izao mbola tsy voatolotra foana nefa de manolo voatendry foana nefa zay manolotra hitatana ny tana reny ny lalana reny ny fako ray ny rehetrarehetra de mbola tena haritra fito tena fitonana tsy efikasy tena tsy kitakitatra nefa raha tokony hoe voalasa ny lasoronao le le mera tsy naomby teo tokony tena olona sady kitana ny olona technicien olona mahavita azy rehetrarehetra tsy apitako ray andraka amin'ny 24 heures de efa voasolo de ahoana moa tsy anjakany ny loto ahoana moa tsy anjaka ny fako rehetrarehetra ahoana moa tsy anjaka manga fotsiny ange namana faniry rotana be nge ao amin'inony amin'ny karaha mampiasa tsy voaloha sy zay fainao olana be hoe tantara fa tena tsy voaloha karaha mampiasa commune urbaine de tena mahakamo any hitanao tsy lara-pahamena ry zalahy reto tena misy nanabotry fanjakana ina moa le mandeha 30% sy le fikamana ataony commune urbaine tambola vazaha be teo le maka 30% SMCD l izy tena tokony anaovana lalana sy anaovana reny raha ny tena izy tokony goudron zany olona tena manao recrutement fotsiny izy de olona tena mahay manana compacteur mividy goudron de tonga de reny tapina reny pointatara iny tonga de efa tsy anaovana apely deo fa tsy antanina vola be da be de za zao tena iny aminay iny avy be iny ambatoroka iny alatsony midina rehetrarehetra randraka ty zany any amin'ny arabe daolo tsisy curage tsisy manao ny zavatra curage tsisy ny kapalalana nefa asa fivonona ataona fotsiny nefa misy olona ataona fotsiny le fikambanana teo no atsangana fa maninona raha mandefa ouvrier ingénieur ray chef d'équipe ray isaka ny arrondissement misy telo misava ny tatatra mandananana tonga de mandeha tsara ny fitatana fa tena tsy ao hoe mampangetaheta be hoe tiana manao mialatrany daolo nareo fa aloha anaovany mpanoatra azy rehefa tsy anao nefa mbola izy zay mihitsy le izy ny antony mahatonga an'le hoe vonina hiatrika fifidianana ny tenivony fanoherana ary efa naverimberina matetika zay hoe fifidianana manakaiky vaoka fa fifidianana misy tanjony ty fifidianana ity mba hahafahatsika makatanana an'le fahefana ahafahatsika mampahomby an'le tolona mba hahafahatsika maome fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy zay efa kivy am'izao fotoana zao de misy an'ilay firaisakina député rastany lisitra firaisakina zany no andeha eo zay ahitana ny tiny maprositeny ny APM ny ASVM ny tsaratafina ao anatin'izay lisitra firaisakina Madagasikara ho amin'ny malagasy zay alonga mba tsara hitondrana fanazavana kely ihany zay miaro amin'ilay fifidianana zay nambara ny vondrony européenne teo zany ny am'le hoe tena misy recommandation toromarika kanefa miavonavona moa reto olo reto mihevitra azo tena may fa rehefa fifidianana ny adevitra tsy de tena hoe miavonavona fa zao le tetikadiny zareo amin'ny andreseny ny ao an-tsainy am'izay lafiny zavatray député Rastany marina mihitsy zany satria tamin'ny 2018 tamin'ny fifidianana teo iny hita moa fa fifidianana alatra be tena izy na mifahina ny comité ny ombonana européenne nge mahalala eretra zao na ny amerikana mahalala fa tena alatra be vava tena ny alany fotsiny natao de efa fatany olona daolony taony doublan taony karatra santoka taony précoché taony famakina rehefa manany résultat au lieu de tena hoe rakotony laliny de ataony raha be foana zatra tsy mitombona zay ny zavatra tena maharikoriko de efa napatsa ivony
Elizabeta de latra teo koa le izy mifitenena hoe ataovy tsara am'ty izy afa kopa izy afa manandra io ndreny ny zavatra malotonareo ataonareo a de averina anareo indray io mbola miverina indray zao teo aloha ihany no miverina io ndray izy averina andretraretra ndray fomba mba azahoany mairie na député be da be de mbola miverina ihany le rera be da be le alatra be efa araka ny mpamatsy vola afaraka ny vondrona eropeana io zavatra ataonareo a efa ndraranareo de mbola io ihany miverina mbola io ihany miverina tsy anaky an'io tsariovinareo fa tena na atao koa misy mahatsy velona nge tsy anaky any zavatra ataonareo tsiny satria ty fividianana ty nge efa fividianana fividianana ifotony lizy fividianana proximité lizy de tena tonga de efa tsy azonareo rebrebena zany tsony lizy de mbola manao an'le fika maloto ihany lizy mbola tsy tamana fa ho hitanareo mivaliny fa ny olona nge zao afa tonga saina be daholo raha fijerena raha araka firesahana amin'ny olona sy na de hoe tandrema tsara atsika samy mitandrina tsara atsika mianakavy a samy tonga de afa ray volana milohana tonga afa fividianana fa maily daholo am'retraretra ny zavatra ataony angalarina de tena tonga de afa mipaso io satria mana tena mbola le zavatra malotony mihitsindalanyririna ihany nataony zareo ka zay nataoko hoe ambary tsara lizy a tsy zavatra anankitsony a fa na ny vondrona eropeanina ara fa maharaka tsara hoe io ndray le zavatra fika malotonareo a de mbola atao ndray ka sy ny zavatra hitandremana tsara be mihitsiny a de tena miandry anareo za fa ataoko olona manam-pananareo fa tena député Rastany tena vonona tsara ny firaisan-kina hiatrika fifidianana tena vonina tsara mihitsy satria mahafinatra reo tena za tsy manao le antany le séance 10 zao tsy aniny fa reo ny hitako tena hoe amin'ny fijereko azy manokana aloha tsy miresaka ny hafa firaisan-kina ihany firaisan-kina fa tena olona vonina tena firahina le olona tena le olona tatrika le vondrana ny kamana any firaisan-kina de tena hitako tena mipetraka tsisy fiasaram-belatsia ary tena hiatry mihitsy alny tena zavatra magoy rehetrarehetra alatra sy zavatra masiso ataondrareo a ataoko fa misy manantena fa tena zay avo manana espoir fa mipaso mipaky io de zay zao manentana mihitsy na firaisan-kina zay a ano farabanatratra ny taona zao amy 4e de atao amy cuise de afa nyteny daholo teo hoe firaisan-kina rehetrarehetra izy 10 rahalahy ho avy daholo a de zay député anotriny daholo tokoa fa tonga de efa manomboka hatreo de efa mandeha firaisan-kina mivondrona tsara tsenare a de eo mifahamian'ny zavatra tony malika rehetrarehetra eo mampisehana ny olona koa fa zay tsy ohatrany talony sarasara ka manao tary vita ina pa mpivoilakana sasa mivoilakana makaty sasa miverina de eo me zay zao tsy tafita ny tolona fa misy manantena fa mana raha fotsiny zareo vahoaka mana raha toromarika fa tsy voafitaka tsonareo ho lasa lavitra ty misy manantena ary tena olona ataoko olona tena vonina hiaro any tandrazana daholona na ny olona tolotra any eo a na ny olona reo ray aman-dreny efatra 5 miaraka amin'eo amin'ilay plateforme ao a tena hanao tsara n'izay tokony izy farafara ny député Rastany satria tsy maintsy tsinjaraina moa ny fotoana tenga mametadimiko kely le teo nefanana aloha le PDS teo le PDS teo fa tsy voatondra ohatran'izay ko mahatonga mampirongatra ny insécurité eto amitsika tena zava-dehibe tena io zavatra tena maky be andrak'izao re tompoko mbola tsy voatonona mbola tsy voatolo-toana foana nge hatramin'izao ny comgm sy ny CMA ny gendarme sy miaramila fa lasa ministre daholo mako reo général reo de andrak'izao de tena angama de tena tsy mahita olona reo nampe tena manao folana afa firotoana hoe nidradradradrandry zareo a le hoe zatra andro de mahita résultat ka ny olona mpitarika ara mbola tsy daholo ina za reo olona zatra mandangy arangaty mety abaoaka grave be mihitsy za miteniteny foana raha vanina fa ny olona ngedy miteny de fa vo mitendry mandeha nareo fa tonga de kapiteny olona daholo any anaty dohany inona raha aminao inona le 100 andro vita eo inona no 100 andro vita tsisy 100 andro vita zany satria mpitarika tsisy biby tsy manandonge tsy mandeha ka zay nataoko azy afitahana reo mivoaka ataovy zay ampandrosana izy ne mahavitoana nanareo kely io mba ataovy zay mampety ale voaka zay mandy raha ohatra ty ohatra ny zanakareo mianatra ohatra ny zanakanareo ohatra ny mivady aman-janaka nareo ohatra avy koa ny olona reo fa tena mijaly any anaty fasana aveny matory tsy misakafo tapakivy teny mbola ambin'Andriamanitra tsika fa raha ny tena izy efa tena 10% sisy olona velona eto Madagasikara
amara-paranantsika azy député Rastany mino fa mbola manana afatra marobe ho resahana ianao tontolon'ny fantanjahantena mety ho safonao kely zay nandalo tamin'ny faran'ny herinandro iny amin'ny maha député Rastany zay tout-terrain dao ara député eny am'le sport aloha de tamin'ny nampalelo zao nitanena be ny namany misy namany ohatsy ny tany aiza Rasta mbola manao bolina fa ohatra sport io mbo natako any tany nanaovako coupe du monde tany ivelany ho tany amin'ny zavatra tany lavitra be indrindra zao rangabo ampitao any ozy izy mampalelo be ozy izy atao amin'ny zone 7 satria na sakafo ny arbitre hono tsisy na ny rano zarizary zavatra tsy mandeha zelonina daholo ny zavatra misy eo de tena nitaraina izy hoe tena mijaly ny sport nefa tena mahakako hoe na ny rano ary ozy izy ve de tena lasa sponsoriseny star nefa na ny rano ary tsisy mampalahelo zay zavatra rehetrarehetra mandeha jiabyjiaby eto Madagasikara de dona ny petany daholo de mba zay nataoko hoe mieritreretra rery fanjakana mba ataovy asa atao tena fitapitany fa tena fitaka be vava be daholo nataonareo tsy mandeha amin'izanany mieroeratsy ny zavatra rehetrarehetra nefa tsy proportionnel am'zay zavatra vitanareo fa au contraire fa faran'izay tena midona raha misy angamba ny 0 fa latsaka moins 0 ndray tsika ry namana faniry amin'ny zavatra rehetrarehetra na fandriam-pahalemana na fampikalatsy ny tany amin'ny balansa moa balansa commercial hoa tena inona mbo zavatra ondratsika any ivelany ary devis izy minoa tena miteny fa kelikely de fa lasa 35 € ndray na 40 satria tsy proportionnel tsy zavatra aondratsika amiditsika fa de manafatra foana tsika hatramikatsaka sy ny tarina afarana daholo tena maty lozy ty marina mafo izy niran'izy moa député Rastany mino fa tsy hoela ny boliboly tamin'ny faharoa ihany koa de ena atsoatsy efa afaka miomana zareo boliboly tamin'ny faharoa efa miomana androany ana zao nivono mombamomba nisy ny karakarana azy fa entanina le olona de atao oa satria mbola isaka misy fampiarabana teo daholo mifondrina 10 c'est 5 zany de ozy na melabelatra de ozy na miany toromarika rehetrarehetra ampinaitsy ny tariny de manareo fa mena invitation daholo tsika zay teo rehetrarehetra na Royal raha ataotsika eo daholo de ataotsika koa isaka mandeha moa fampiarabana tratra ny taona zany taloha misy olombody akoho sy ny tariny fa nitsika misy nofokenany tapiavanana de rahantsika misakafo ao de tongava maro ary manana de na tsy miteny ara mangataly izy fanasana sy ohatra hoe mbola tsy tondra fa zay tsy manilika an'izany izy ary fanetanana ko avy eo nitondratsika azy hoe aporotsika daholo ny rehetrarehetra zao ary anay rehefa mirahina efa vonony zay de sadimy koa ny an'ny 4e amin'ny sabotsy tena ho avy akoa sy ny zavatra rehetrarehetra de vonona zay tsika satria firaisakina no hery akatombo akampo atsika ny hery fa tsy mety viravorany zareo amin'ny zavatra alatra sy fampatahorana sy ny tariny fa tsika tsy manan-kilembenana zany tsisy mampatahotra an'izany tsisy mahafatatoka an'izany fa fahamarinana sy zavatra tena fampiazana de tafitsika fa aza matahatra le fampirorona sy ny zavatra fampitahorana ataon'ny zareo fa alohatsika miroso am'izay ataotsika atomboetsy roso to fa tsy mipoditsony latsatsika daholo ny rehetrarehetra aza mena masoandro mangirana tsony zay manao ratsy rehetrarehetra ary zay mampandainga olona ary zay mampihesin'olona zay mampahona olona zay mandrobo amin'ny fananatsika sotrany ka sitraka indrindra ny député Rastany mbola tsy maintsy ho fantatsika ny daty roviana indray zany no fionana miaraka amin'ny boliboly tamin'ny faharoa miaraka ny député Rastany sy ny équipe am'le 9 ka am'le 9 efa afaka tonga de mi-annoncer daty zany tsika miomantsika zany am'izay daty nambarany député Rastany izay marobe ianareo no miresaka aty aminay ahoana ny fandaminana ny distrika sasasasany any amin'ny faritra sy ny rehetrarehetra efa misy afatra mandeha any fa tsy ny zavatra rehetra kory ny de ndeha ho resahantsika eto amin'ny fandarantsika eto fa mametraka paikady tsara ihany tsika zany satria ty fandarany ane ka tena arahany reto mpitondra fanjakany reto tsara misy de hoe inona spapa inona indray ny tetikady miala any de tsy maintsy limitentsika ferana ihany ny zavatra zaraintsika eto zany satria tsy omentsika irika zany reto olona zay mpanomba zay manao tsinitsinina vahoaka ary tsy mikendry
afa-tsy ny tena tantely efa drakotra reto satria tsisy nininina mihitsiny zany résultat andrasana am'reto olo reto akoatry ny efa io izy menakavy mitsetitra sy mihinana an'reo arena amin'ny malagasy de tsy mitondra any am'le tena hoe résultat positif zany rehetrarehetra zany de zay ny antony mahatonga atsika ny amin'ny hoe misy zavatra zaraintsika misy zavatra tena tsy zaraintsika mihitsiny fa eny ankanja eny tsika mahita n'lay fidonany rehefa tonga le mandeha le fidonany zany de miomana ianareo any aparafaravola zany any amorarankiromany fiaonana goava ambe mihitsy am sabotsy zao zany fifampiarabana tratry ny taona miaraka amy deputera Bekijana sy ny ekipa ny distima rehetra sy ny ekipa zay efa tafaradalana ao anatin'ny lalan'ny firaisakina am'izao fotoana izao de torak'izany ho iaho ny hiomanantsika amin'ny faritra marobe manerina Madagasikara satria de efa manomboka amin'ny resaka sy mivondrona sy mivory ny vondrona zay ao anatin'zany lisitra firaisakina izany efa misy malala zay toromarika samihafa nomenan'izy ireo fa misy anko zany mbola miandry anareo satria misy fandaminana avy aty amin'ny Foibe de reny rehetrarehetra reny efa tsy maintsy ho tonga any amitsika any amin'ny distrika sy ny commune samihafa any de voarahintsika zany fa tsy maintsy mandeha amin'ny fandaminantsika ary isika mandeha ambonin'ny atody io mila mailo tsara mba tsy hosolafaka ohatrin'ny akoho satria raha ohatra ka tsy mahay mandeha tsika dia atahorana ny fahavakisana zany zay ny tandremantsika tsara mba hampahomby any am'izay tanjona kinenty sy alehantsika zay makasitraka any Rakotondrina Motarson Alleluia na tonton Mota de député Rastany anko niaraka tamitsika tam'ty androany ty de mame fotoana ho an'ny rapitso ndray zany de miomana ianareo any faritra rehetrarehetra any satria de marobe ny ekipa zay hitsidika iresadresaka ary hifanakalo hevitra amitsika maninona koa mo raha hanao tantsoroka am'izay mety ho asa iombonana na zay mety ho fiainana zay ahafahantsika mifampizara ara-teknika sy ara-traikefa tsy mampanino zany satria maro aminareo no mangataka formation maro aminareo ihany koa no mangataka am'izay mety hoe tolotanana amin'ny endriny zay ahafahana mifanampy izay dia misy ekipa marobe miparitaka taona izao zay miaino ihany koa sady mifampiresaka manao fifanankalozan-kevitra amitsika dia sokafy varavarana izy ireny fa ao anatin'ny fandaminana avokoa makasitraka tompolasy tompovavy de misaotra ny fahazojoso ary tsika tao amin'ny lafin'ny teknika tao misaotra ny namana rehetra ry Naomirandre Malala sy ireo teknisianina any amin'ny radio any sy ny namana teknisianina sy mpanao gazety misaotra tompokolahy makatela tompovavy